lazao aminay izay andro atongavana izany ary izay famantarana ny fiavinao sy ny fataperana izao tontolo izao. Firenena rehetra samy mandeha amin'ny anarany Andriamaniny avy, fa isika kosa andeha amin'ny anarany naharintsika mandrakizay dory. Ia, eny ary afaly miarabantsika piaino ny radio IHG izay radio mitory atsika ny famarinana momba n'ilay anarana izay mampahafantaritra anareo ny hoe inona marina tokoa ny anaran'ilay nahary satria marobe izany anarana izany. Koa mialohan'ny anomboantsika ny fotoana ary dia ndehantsika hiaraka hivavaka metrantsika ny fitoriana ny filazantsara. Ray tsara indrindra izany an-danitra hoe laon'ilay naharinay amin'ny alalan'ny Avraham, Isaka ary Jakob. Noho ny fitiavanao sy ny famindraponao dia ny velominao izahay, velominao ny tenanay mpitory, velominao ireo olona mpiaino anao ka dia ankehitriny ny andro ahafahanay manao izany asa fitoriana izany dia ny lesona 001 izay mampianatra momba ny anaranao sy ny ministera ny herin'izany anaranao izany. Koa dia isorana sady anao ny amin'izany ka teperekapena tananao izany asotra raha eo. Alleluia. Ho atombontsika ny fampianarana andeha isika amaky ny Matio toko 4:20 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Aketsika ny Matio toko 4:20 andininy 7 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'ilay Mesia. Ary nipetraka teo atendrombohitra Oliva izy dia nanatona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe lazao aminay izay andro atongavana izany ary izay fatamantarana ny fiavinao sy ny fataperan'izao tontolo izao. Andininy 7 ary sao namalika nanao taminy hoe mitandrema fandao misy amitaka anareo fa maro ho avy amin'ny anarako anao hoe izao ny Kristy na Mesia ka maro no voafitany. Manoloana an'io toko sy andininy ao amin'ny Matio toko 4:20 dia miharihary fa tsy tonga mihitsy ny farahandro na ny fiaviana raha tsy fantatra marina tokoa no mahakasika an'io anarana io. Ary manambara izy ary amin'ny 4:20 ary toko 4:20 andininy 7 ary hoe ary dia ho atolona amin'ny fahoriana ianareo ka hovonoiny ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Izany hoe io zany anisan'ny famantarana voalohany indrindra amantarana fa tena efa akaiky ny farahandro. Ka raha mbola tsy tanteraka io ninona torintsika, ninona fampianarana lazaintsika fa marina ka raha tsy tanteraka io toko sy andininy andininy 7 dia amin'ny andininy 4:20 hoe ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho volombelona amin'ny firenena rehetra dia va ho tonga ny farany. Eny ary andeha vaboasantsika izany teny izany mialohan'izany dia tsara ho fantatsika nefa ny mahakasika ny vian'ny anarana hoe inona marina moa ny avian'ny anarana io. Tamin'ny voalohany tany amin'ny Genesis tany raha mahita isika dia nomeny ilay nahary any Adama ny fanomezana ny anarana ireo biby, fanomezana ny anarana na ny vadiny aza dia toloran-kevitra izy. Dia manoloana an'izany rehetra izany dia tsara ho fantatsika hoe iza koa no afaka namorona ny anarana. Ao nefa ny famoran'ny olona tsotra, ny olona le olombelona zany sy ny fiarahamonina anarana. Ao ihany koa ny fomba ara-tsiantifika izay ahafahana namorona ny anarana. Raha resakitsika eo amin'ny Tour de Babel dia misy karazany maro ny teny teo dia nanomboka samy nanonona ny anarana. Tsy afaiza moa zany ny fiandohan'ny anarana fa avy any amin'ilay nahary mpamorona ihany. Araka ny jenerika fampidirana dia mazava ny teny hoe fa ny firenena rehetra dia samy mandeha amin'ny anaran'ny Andriamaniny avy
fa isika kosa dia andeha amin'ny anaran'ilay nahary tsika mandrakizay doria koa raha manambara hoe ahoana sy ahoana ary reto anarana marobe ho an'ny musulman zao dia miteny hoe Allah, ho an'ny sinoa sasatsasany le Bouddha, Brahman, Shiva, Maria, Mara, karazana anarana marobe nisan'ny iraisam-pirenena isan-karazany dia nefa na dia atao hoe mitovy ara le anarana dia mbola nafanonana anazy dia samy hafa koa ka izay indrindra no anisan'ny tena hojerentsika lalina eto manoloana an'izany zava-misy rehetrarehetra zany. Inona no diniantsika mandritra ny fampianarana amin'ity 001 ity? Ao anatin'izany dia hoe tia hamatatra tsika hoe inona marina momba ny anarana Jesoa io sy ny tantarany, ny anarana hoe tompo sy ny tantarany, ny anarana hoe Allah sy ny tantarany, ny momba ny tantaran'ny Bouddha, i Maria izay vavahan'ny Eglizy Katolika, ny Brahmanisme, ny Hindoisme, ny Taoisme, ny andriamanitry ny Japonais, ny andriamanitry ny Sinoa, ny andriamanitry ny Malagasy, ny andriamanitry ny firenena maro isan-karazany ho jerevantsika. Zay tsika vao tena mofimofy sy tena hoe jerentsika amin'ny tsipriany hoe manahoana ny momba n'izany anarana izany koa dia samia mazoto sy mihaino avokoa isika rehetrarehetra. Dia misy zao olona maheno ny fampianarana ity dia hoe fotoana verimaina zany fa Andriamanitra dia iray ihany, inona nanonanao anazy na ary na tompo na inona fa Andriamanitra raha ihany ka fotoana verimaina zany. Dia ny amaliko an'izany dia ao amin'ny Jaona 5:5 izaho dia avy amin'ny anaran'ny raiko nefa tsy raisinareo raha misy hafa avy amin'ny anaran'ny tenany dia ho raisinareo ihany izy. Zay ny azoko amalinana an'izay zavatra zay satria ny olona matetika rehefa miteny dia hoe fandaniam-potoana zany fa rehefa mino fotsiny dia zay tsarovy anefa fa na ny devoly azy mba mino dia mangovotra. Ao amin'ny Jaona 5:2 dia fa manambara ihany koa fa ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Zany hoe raha miteny zao ny malagasy fa tahaka ny mena fitoriana tamin'ny andron'ny LMS na London Missionary Society, ny fitorinan'ny baiboly ny filazantsara dia hoe tahaka ny malagasy dia Jesosy dia izay le izy avy any amin'ny jiosy ny famonjena fa tsy avy any amin'ny malagasy. Fa misy nefa miteny hoe malagasy ny jiosy malagasy firenena avorazana fa tadidio nefa fa tsy izay rehetra jiosy araky ny nofony natao jiosy fa izay jiosy araky ny fanahy. Zany hoe tsy mivavaka ianao dia fombafomba jiosy ny ataonao mampahavitra anao zay rehetrarehetra ataonao fa ny famarinana ao anatin'le famarinana amin'ny majiosy azy dia ny tenyilay nahary izany. Koa mitandrema mba tsy voafitaka isika fa nazavain'ny soratra masina tsara fa hoe ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Raha ohatra ary hoe ho raisintsika hoe koto-zafy ihany ny Alexis dia mety hoe lany fotoana tokoa isika raha koto-zafy ihany Alexis raha tena izay tokoa no marina. Fa ny zava-misy aloha dia azo fantarina fa ohatra ny hoe raha teraka tany adago anao dia atao hoe voninkazo ny nametrahan'ny ray aman-dreniny anaranao. Tsy isy olona antso anao mihitsy hoe fleur na flower fa tsy maintsy ny voninkazo iny fa mety miova fotsiny fomba fanonana hoe voninkazo zao. Ka raha ohatra isika tia hafantatra marina ny tena misterin'io anaran'io ambadika an'io satria azontsika inona fa raha miantotsika dia lasa mety ho fanahy tsy izy ny mivoanjontsika na fanahy mamitaka. Koa izay indrindra no antony hamantarana lalina sy andinihana hoe inona tokoa tena izy. Raha ohatra ka milaza mandeha ny an-dalana na ohatra misy olona ataonao hoe rakoto dia lasa
ataon'olona hoe koto dia mety ho sarotsaritra ihany ny tena irean'le olona raha ohatra ka tsy tena anarany marina na fomba fanonana fotsiny ary dia efa mety ho sahirana hoe zahara ve zany antsoina zany sa iza sa tsy za, dia mety le olona hafa mitovitovy anarana indray no miantso. Ka io indrindra no tena talemana tsara satria raha vao ohatra ka diso ny fanonana, diso ny fiantsoana dia mahatonga an'izay fifantotsian-kevitra na fifantotsian-javatra zay ka mety hoe fanahy hafa mihitsy. Tsarovy anefa fa misy karazana fanahy manidina eny amin'ny rivotra eny, misy anjely mivadika, misy olona tapany anjely tapany olombelona, misy raha mifangaro, dia mila mitandrina tsara satria amin'ny zavatra kely tseritreretintsika dia miasa ny ratsy, miasa ilay devoly. Ka izay indrindra no antony ampianarana antsika n'ity resaka anarana ity hoe inona ny tena anarana marina. Tsara fantatra nefa fa misy karazana anarana izay efa nianarantsika tany am-pianarana fa mbola kely isika dia efa nianatra an'izany hoe anarana iombonana izany, dia tahaka ny hoe dada, mama, zoky, zandry. Iombonan'ny olona rehetra zany satria rehefa misy fianakaviana anankiray ho raisina dia samy misy dada ao anatiny, misy mama ao anatiny, misy zoky, misy zandry. Dia ohatr'izay le anarana iombonana. Fa ny resaka tena resahantsika eto dia anara-tsamorery izay hoe anarana nomen'ny dadanao sy mamanao anao, izay mamaritra tsara ny anaranao izany, ahafahana mamantatra tsara hoe iza marina ianao. Ka matetika raha ohatra misy mitovy anarana hoe ohatra ataontsika ny hoe Carole ohatra dia misy anaran'olona anankiroa amin'ny telo, mety folo, mety roapolo araka fomba fitenenana hoe anarana Tanimoanjo, dia raisina amin'ilay anarana fianakaviana indray zany na hoe nom de famille no andraisana anazy. Somary manahirana le izy fa mila mihaino sy manaraka tsara isika, nefa tsy sarotra. Zay le faharoa zay. Ary ny fahatelo dia anarana solona anarana hoe titre zany na nom titre izay amena solony tahaka ny hoe Mikael Andrendehibe, ilay Messia, ilay zanak'ondry, ny zanak'olona ohatrohatr'izany. Zay le titre fa tsy tena anara-tsamirehitra zany akory. Dia tadidiko fa anatin'io titre io na solon'anaran'io dia mampiasa ny koa ny ratsy na ilay devoly izay mivadika, dia ohatran'ny hoe raisiko hoe tompo ohatra, dia misy tompo koa anatin'ny baiboly voalaza mihitsy fa demonia ny tompo anatiny ao. Ka izay no tandremana tsara amin'ny zava-rehetrarehetra hotonontsika sy ambarantsika anatin'ireny mahakasika an'ireny anaran'ireny. Ary tandremana ihany koa aza mamorona ny anaran-janaka satria raha ohatra isika tsy mahay mamorona ny anaran-janakitsika dia lasa iny tokoa ny raiki-tapisaka mitoetra an'ilay zaza sy fiainany mihitsy, fiainany manontolo. Raha vao tsy haintsika tsara ny mametraka ny tena anarana tokony miendrika omena an'ilay zaza izany, na omentsika titre izy dia hoe lesondenda ty, le petakorony ty, le dondrony ty. Zany zany misy zavatra tena hoe tsara ho fantatsika satria misy heriny io teny io. Ny teny dia mamesaka ny anarana satria miainga amin'ny anarana daholo ny hery raha olona ny zava-misy eto ambonin'ny tany, ny seza, ny fiara, ny kitapo, ny rivotra, ny hazo, zava-misy rehetrarehetra. Ka izay ny antony tena andalinana lalina nyity resaka ity fa tsy azo atao safosafona na atao kinanga sy kitotoa ny mahakasika ny anarana zany. Ao an'izay hoe anarana titre izay ihany koa dia hitantsika misy le hoe anarana foizina. Ohatra ny hoe raisiko hoe ny anarako izao dia Olivia, dia antsoin'olona aho hoe Livakely, Liva, Oli, Raoly. Tsy anarako nefa zany fa ny olona no mahatonga an'izany dia lasa anarana lohateny zany na hoe titre ilay anarana. Ka izany indrindra ny tsara amantarantsika hoe inona marina no mahakasika ny tena anarana ka resakantsika dia hoe anarana mahery, anarana izay tsy misy ety ambanin'ny masoandro, anarana mahery.
Ka zay no antony anadiditsika hoe inona no marina tokoa mahakasika an'ity anarana ity. Zava-dehibe tokoa ny anarana raha olona satria raha ho tononotonontsika fahatany any fotsiny ny anarana ilay mpamonjy arak'izay itiavantsika anazy, dia za tena miteny amintsika fa tsy mihaino anao izy araka ny tenin'ny soratra masina hoe maro ny teny hoe tompoko tompoko, zay nefa nasitrana tamin'ny anaranao fa nanara-devoly tamin'ny anaranao, nefa hozy izy miala fa tsy fantatra akory nareo mpanao meloka. Io anarana io zany tena mikaonty be io, tena mikaonty amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy, ka dia tandremo tsara raha olona fa tena zava-dehibe izany anarana izany.